Hoan'ny taranja golf kosa indray dia totosa soma tsara ny fifaninanana Rangers Scorpion hoan'ny taona 2024 ity. Luka Ratsimbazafa teo amin'ny lehilahy Ony Marchand kosa teo amin'ny vehivavy ireo no nandrobaka ny amboara tamin'izany andiany izany tamin'ity androany ity. Mofo no nantanterahana ny fanolorana ny loka ho an'ireo nivoaka mandresy ireo. I Luka Ratsimbazafa teo amin'ny sokajy lehilahy, Ony Marchand kosa teo amin'ny vehivavy. Ireo indray tomponaka tamin'ny andiany 2024 tamin'ny fifaninanana golf Rangers Scorpion. Androany no nanantanterahana ny lanonana fanolorana ny loka teny amin'ny golf club du Rova teny Andakana. Na dia efa nanana ny maha izy azy reto mpilalao roa reto dia azo lazaina fa hanila ny adima voatafavoaka tamin'ireo dingana rehetra. Teo amin'ny fifaninanana match play kosa indray izay nifananan'ireo mpilalao efatra lahy ary efatra vavy mendrika indrindra dia Théodore Aveloson no nandrobaka ny amboara teo amin'ny lehilahy raha toka i Monique Noyon kosa no nahery teo amin'ny vehivavy. Tahaka ny nandritra ireo andiany tao anatin'ny 20 taona izay dia fahombiazana ity Rangers Scorpion 2024 ity araka ny fanamafisana nataon'Andriamatoa Pascal Fall izay taleny Bank BNI. Nambarany fa mbola vonona ny aradia amin'ity fifaninanana ny orinasany ary efa nanomboka sahady androany moa ny dingana voalohany amin'ny andiany 2024.